Tsy alalavitra amin'izay any isika namorony mpandra malagasy androany maraina ny ministra ny indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina Andriamatoa Narson Rafidimanana fotoana izay niantsongy ny vondron'ny mpandraraha eto Madagasikara hiara entana hanampy ireo traboana vokatry ny loza voajanahary mandalo eto Madagasikara. Raha antsika toy izao manaraka izao ny andindinim-baovao momba izay. Nanome toky fa andray anjara amin'ny fiaramentana amin'ny Sabotsoavy izao ireo amin'ny voikava mahatratra ho an'ireo traboana sikereny sehatra tsy miankina. Izay no nivoaka tao aorian'ny fivoriana teo amin'ny Andriamatoa Narson Rafidimanana ministry ny indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina niaraka tamin'ireo solon-tena mpandraraha malagasy. Ny ampitso ny conseil des ministres, ny ampitso ny conseil des le lendemain du conseil des ministres hoe andao hifanampy. Dia ny sensibiliser amin'ireo secteur privé ireo ny tenako hoe zao ny zava-misy. Dia misy téléthon izay ataontsika amin'ny sabotsy maraina andao ifanometanana ifanampitsika samy malagasy. Tsy nijana teo amin'izay sehatra sosialy an'izay ny fivoriana teo amin'ny roatonta satria nasindresaka ihany koa ny tontolon'ny sehatra tsy miankina. Tafiditra ao anatin'izany indrindra ny fanatsarana ny fifandraisana eo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana voibe entina hampiroboroboana ity sehatra ity. Zay no antony voalohany sy faharoa nataonay bien sûr miresaka tanaty ministère de l'industrie sy ny développement secteur privé dia tsy maintsy miresaka koa hoe inona no evitena zany, tsy vitany fotsiny hoe ataontsika ifanampy dia fanometanana amin'izao fotoana izao fa eo ihany koa tsika mieritreritra indray ho avy koa ny amin'ny heritaona ohatra dia alohantsika andeha ifanampy dia an'izao zavatra voalohany tokony atao amin'izany dia ahoana ny ahafahantsika hidévelopper hampandroso ny industrie eto Madagasikara. Fampandrosoana ny industrie eto Madagasikara, famelomana ny industrie eto Madagasikara dia fanomezana asa ho an'ny vahoaka. Manana fanampy tsika, manana fanampy miaraka amin'ireo secteur maromaro na tsy ilaza fotsiny ny fivorianan'ny AGOA. Manana fanampy tsika amerina ny asa ao anatin'ny taona vitsivitsy ho 200 000 amerina mpiasa 200 000 anatin'ny taona vitsivitsy. Important be zany, tena important. Zay ny anisan'ny dindinika nataon'ireo teo koa fa tsy mijanona amin'izany fotsiny. Amin'ity ministère industrie sy ny développement secteur privé ity dia nanamboatra organigramme vaovao asiana direction anankiray mikarakara ifandinika hiaraka amin'ny secteur privé ary misy bureau anankiray ho an'ny secteur privé fotsiny toutes les semaines na tous les jours afaka mifandinika miaraka amin'izareo ahoana ny développer tsika ny industrie eto Madagasikara ity, ahoana ny fomba atao misy dialogue misy plateforme iarahana mifandinika akaiky ato amin'ity ministère ity zany. Nanamafy kosa ministry ny indostria fa tsy lefitra amin'ny tsy fanarahana lalàna sy mifenitra ny fitondram-panjakana indrindra ministera izay tantanany saingy mbola manentana hatrany ny fitondram-panjakana mba hanaraka amin'ny fitsipika sy ny lalàna mba tsy hisiany loza ny aoriana noho ny tsy fanarahana izay fenitra sy ny lalàna manan-kery izay.